Tolay podcast. Mianatra miaraka miaraka mianatra. Miaraba antsikrehetra indray a tonga soa eto amin'ilay podcast miarabanao ihany koa Marina. Faly miara-mitafatafa aminao eto indray sambatra dia faly miaraba ny mpanaraka rehetra zay raisina mpifaliana trany. Inona no loha hevitra ho resantsika androany? Loha hevitra tena goavana ihany koa ty aroso androany ty dia tsinona izany fa ny tontolo iainana. Amin'ny mahazay tontolo iainana azy zay moa zany dia io no iainantsika, tontolo voalohany iainantsika. Ary rehefa resantsika moa zany dia misy ny tontolo voalohany tena hoe tsy misaraka amintsika zany dia ny vatantsika. Ao inan'izay zany dia ny tontolo iainana ihany koa, ny manodidina antsika, ny zavaboary, ny tontolo rehetra zany izay ahafahantsika miaina. Marina zany, tsy ny tontolo miresaka fifandraisana na relation amin'ny olona zany no resahana eto androany fa ny fifandraisana amin'ny zavatra manodidina izany hoe ny natiora, ny tany, ny zavaboary. Zay. Ya. Anisan'ny lohahevitra tena zava-dehibe aminay tokoa ny fanajana zany io tontolo iainana io, satria arak'ilay resaka izay efa nataontsika tamin'ny podcast teo aloha mikasika indrindra ny natiora, dia niresaka izahay tamin'ny fotoana iny fa samy manana ny anjara toerany ny tontolo rehetra. Manana ny anjara toerany ny biby, manana ny anjara toerany ny rano, manana ny anjara toerany ny tany, ary manana ny anjara toerany ihany koa isika olombelona. Ka izay karazana ohatran'ny hoe équilibre izay zany no tsara raha ataontsika izay rehetra azontsika atao mba hanajantsika izay équilibre izay, satria raha misalovana isika ny toeran'ny sasany zany dia very zany izay équilibre izay. Marina izay satria raha ohatra hoe maka ny toeran'ny biby ohatra na ny natiora, ny olombelona, plante moa zany tiako tenenina, ny olombelona dia lasa miteraka inona zany azo ilazana zany hoe mikorotana, miteraka fikorotanana ao anatin'izay système izay ny izay fangalana toeran'ny hafa izay. Mieritreritra zao hoe eto ny resaka hoe fikapana hazo no ny antony maro samihafa, mety hoe anaovana saribao, mety hoe anaovana tsy haiko, fa betsaka ary efa fantatritsika rehetra mihitsy fa amin'izao vaninandro zao dia miaina tanteraka ary potika ny ala ao Madagasikara. Dia izay famotehana ny ala izay dia efa mitarika sady efa hita mihitsy voapirofo hoe betsaka ny karazana biby efa maty, mety efa eo an-dala lany tamingana, efa ho lany tamingana, ary ny plante koa betsaka no ohatrany voninkazo sy ny sisa. Dia izay zany no ilana tandrovana, satria izy ireny na ny biby na ny voninkazo sy ny sisa dia mitondra zavatra ho antsika olombelona ihany koa. Miova ohatra ny kalitaon'ny rivotra iainana rehefa tsy misy ala intsony, rehefa tsy misy zava-maniry intsony eo amin'ny manodidina antsika. Ohatra anankiray tena hoe anankiray fotsiny zany fa tena manarivony angamba ny ohatra azo omena amin'izany, amin'ny fikorotanana entin'ny tsy fanajanan'izay toerana tokony hananany ny zavaboary rehetra eto amin'ny tany iainantsika izay. Anisany mampiavaka Madagasikara ny zava-maniry sy ny biby misy eo aminy, satria dia ny ankabetsahany dia endémique, izany hoe tsy hita raha tsy any Madagasikara. Noho ny manosy any Madagasikara moa zany izay nisaraka tamin'ny Afrika efa amina tapitrisa taona ny lasa, dia izay nahatonga antsika ho nosy izay no nahatonga ny zava-maniry sy ny biby any Madagasikara tena hafa mihitsy. Ka anisan'izany zava-tsoa ihany koa entin'ny izay fahasamihafana zany, tsy na hoe mampiavaka antsika izay mihitsy anefa ny izay natiora sy ny zava-maniry izay sy ny biby koa dia mendrika ny hajaina mihitsy izy ireny ary mahita hoe anisan'ny zavatra tokony ataontsika tanjona mihitsy zany ny fikolokoloana ny natiora.
Ena any amin'ny lafiny ara-pahasalamana ho an'ny tena nyresahako teo a fa zay zavatra nresahanao zay sao sambatra de efa zavatra ray azo tsoahana ihany koa amin'ny lafiny ekônomika dia ireo mampiavaka ireo mihitsy no manintona mahasintona ny olona avy any ivelany andeha hijery any Madagasikara zany hoe misy impacte amin'ny resaka ara-toekarena resaka tourisme zany hoe zavatsoa zavatra tsara manampy amin'ny fandehanana fonctionnement an'ny firenena koa zay ny teneniko teo maro de maro ny ohatra afaka hoentin' zay zay fitsinjovana ny zava-maniry ny tontolo iainan'izay angamba tsy ozovaina tsy ampahafantarina antsika intsony ohatra ny kere any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara izay mitondra fahafatesana mihitsy moa zany ho an'ny mpiaramonina amintsika ny malagasy mitovy raha amintsika anisan'ny antony mahatonga ny kere ny tsy fitsinjeran'ny toetrandro zay toetrandro zay nefany natonga an'izay ho lasa ohatran'ny hoe lasa maina zany ny tany dia noho ny fanimbana ihany koa zany ilay tontolo iainana manodidina anisan'izany ohatra ny fandoroana ny ala anisan'izany ny tsy fanajariana zany ny tany ihany koa ka misy fitraikany maro mihitsy izy io amin'ny lafiny maro ary tsy mahakasika any Madagasikara rery ihany moa izy io zany fa tena hoe mahakasika amin'ny tany tontolo io hoe fiovan'ny toetrandro io mihamafana ny tany moa zany sarotra tsy hiditra lalina amin'ny fanazavana momba an'izay tsika fa ny tena ho tenenina fotsiny de ny hoe mahakasika ny tontolo rehetra izy io ary isika malagasy ao Madagasikara de efa tena miaina tanteraka mihitsy ny izay vokatra ratsy hoentin'ny fahasimban'ny tontolo izay de izay no amporisihana izay indrindra no nanosika anay hiresaka momba an'ity androany fotoanan'ny fambolekazo amin'izao fotoana izao any Madagasikara ary marobe ireo fikambanana maro samihafa izay miasa ao anatin'izany fambolekazo izany tsy ny fambolekazo irery ihany nefa no hetsika azonao atao zany eo amin'ny izay andao atao hoe fanajanana ihany koa hoe famerenana indray ny équilibre misy eo amin'ny tany sy ny olombelona zany sy natiora sy ny olombelona inona ohatra ny azo atao ihany koa zany ao anatin'izay fanajanana ny tontolo iainana izay za zao zavatra tonga de tsotra kely mihitsy no amaliko avy hatrany an'izay resaka ao zay sambatra mieritreritra hoe ny fako ny fako iainantsika isan'andro zany rehefa mivoaka tsika mihinana goûter ny ankizy eny ampandehanana eny de hoanina le goûter de atsipeny ananiny eny fotsiny foniny atsipitsipeny sokafana fitaratry ny tomobile de atsipeny amin'ny arabe zany zavatra zany zao de hitako hoe azo ialana tsara ary azo anabeazana ny zanaka ny manodidina mihitsy ny hoe aleo reny tazomina aloha tsy maninona raha tazominao anatin'ny fiara aloha de rehefa mahita fanaripako de ariana amin'izay ny zavatra tena somary mahavariana kely ana de ny hoe ato anatin'ny fiara tsy fasiana fako de ariana le izy nefa ny amin'le lalany le toerana iainanao ihany koa nefa tsy mampaninona anao marary an'le izy ny amin'ny arabe nefa samy iainanao daholo any reny mety hoe tsy eo ny tranonao marina fa na de zany ara tranon'olona ny eo de tanànan'olona ny eo de ohatrany hoe tsy mampaninona anao mihitsy ve zany no manary an'le fako any raha manelingelina anao ny mahita an'le izy ao anatin'ny fiaranao tsy mampaninona anao mihitsy nefa ny mahita an'le izy atsipitsipy any andretrarehetra eny de zay resaka fako zao zay tony hitako mihitsy hoe zavatra anankiray afaka mitondra fiovana be de be
ho an'ny tena ho amin'ny hafa sy ho an'ny toerana misy an'ny tena ho an'ny quartier misy an'ny tena ho an'ny ville misy an'ny tena ho an'ny firenena moa zany mazava ho azy raha samy manao ny anjara brikiny kely avokoa ny olona rehetra zay zao ohatra anankiray anapiko an'izay ihany koa aorianan'izay hoe marina fa manary fakotsika zany any amin'ny toerana indraindray tsy voatokana ho amin'izany akory dia aritsika ny fako isika aina nefa no lasa victime an'izay satria raha ohatra hoe ao Antananarivo manokana zao nataontsika ohatra ilay fako miandrona zany dia lasa miteraka rivotra maloto ho an'ny vatana mety tsy mahasalama ihany koa izay manaraka izany lasa miandrona ilay fako satria tsy voaala amin'ny tokony ho izy dia manetsina ny tatatra dia avy eo lasa misy ny rehefa tonga ny andro orana dia misy ny tondra-drano sy ny sisa sy ny sisa hitako hevitra anankiray zany zay zany efa teny marina teo hoe andaontsika ezaka tsy hanary fako zany eny rehetra eny fa miezaka mihitsy zany hoe ny fako dia hoentintsika amin'ny toerana izay sahaza ho azy mikasika indrindra izay hoe toerana sahaza ho azy zay marina fa tsy mety hoe tsy mandray andraikitra ny tompony andraikitra amin'ny fanalana ny fako ara-dalàna fa mino fa raha miezaka koa isika zany manatitra ny fako ireny amin'ny toerana tokony ho izy ka miezaka ihany koa zany ny tompony andraikitra amin'izany dia ataoko fa mety hoe mety hisy vahaolana ihany zany amin'izay resaka fanarim-pako izay anisany lesona anankiray hitako tsara be ihany koa ny any a Thaïlande rehefa mihinana ino tianarany fruit zareo mihinana voankazo misy voany zany ohatra hoe paiso manga sy ny sisa dia angoniny zareo reny voany reny dia rehefa mandeha ny an-dalana ry zareo dia ariny ilay voany eto zany dia hoe manary izy fa ilay voany reny fruit reny zany ilay voankazo no arina eny an-dalana ny anton'izay zany dia ireny voankazo ireny rehefa avy eo dia maniry hoentin'ny natiora zany dia miverina maniry indray mba ohatrany hoe karazana reboisement le izy fa na moa zany hazo misy fihinam-boa zany betsaka ny a Madagasikara no efa manao ihany koa ny resaka ohatra hoe compost hoe angonina ny hoditra sy ny sakafo mety ny sakafo angonina dia atao reny natao ampiasaina ho zezika bon raha manana hoe afaka mamboly moa zany ianao eo akaiky eo dia mety hoe miasa ho anao le izy misy nefa tsy manana toerana izy ambolena dia afaka angonina reny dia omena an'izay olona afaka manao an'izay fambolena izay anisany ihany koa tsy haiko loatra aloha ny Madagasikara raha efa fanao ve zany sa mety mbola tsy fanao mihitsy hoe ny commune mihitsy no manangona an'le izy dia natao mihitsy reny aterina na ho ampiasaina any amin'ny toerana izay ohatra hoe manao famboleka-hazo na zavatra ohatran'izany ny tiako tenenina zany dia ny hoe misy azo atao misy geste kely tsy kelikely azo atao ary na tsy ho anao directement raha le izy mety afaka ataonao anampiana ny association na fikambanana izay miasa ho amin'izany any Madagasikara efa be araka ny teneninao teo no miasa hoe mamboly hazo manao ohatrany hoe resaka hoe fambolena kely reny potager sy ny sisa zay zao hitako hoe zavatra anankiray koa tsara afaka atao sy tsara transmetena ho an'ny hafa manarak'izay koa zao ohatra mahita indray ohatra any amin'ny any amin'ny faritany any amin'ny rano zany amin'ny ranomasina misy alaim-panahy ny tantsaha sy ny mpiompy ny mpanjono ihany koa manjono amin'ny fotoana tsy tokony anjonoana ireny anefany dia misy antony mahatonga apetraka zany reny fotoana ireny hoe ireto fotoana ireto ihany no afaka anjonoana ny antony dia satria raha ohatra amin'iny fotoana iny no manatody ohatra ny trondro ka raha alainao zany le trondro dia tsy misy tody intsony dia
lasa zany le lasa ohatrany hoe manao cercle vicieux anao le satria raha tsy miteraka intsony ny trondro tsy misy intsony zany a ny trondro rehefa avy eo azonao hohanina indray. Marina mihitsy zany mila ajaina mihitsy reny fotoana reny saison reny zany ny mampalahelo moa matetika atosiky ny tsy fisina ny olona de lasa mihoatra an'izay fefy zay lasa manao an'le izy ihany na efa voalaza ary sy namafisina hoe tsy tokony atao le izy fa tsara mihitsy zany ny tsirairay mahita sy mahatsapa an'izay hoe ny antony zay de mety ho lany tamingana io avy eo de izahay eto ihany ny ovo mafy ka ilaina mihitsy ny fifehezantena sy ny fanabeazana ny fibeazana ny tena sy ny hafa ho amin'izay zavatra tsy hoe nataotao foana reny zavatra reny fa tena misy antony ary miverina amin'le resantsika teo amin'ny mpiandohana foana hoe misy toerana sahazavy ny zavatra tsirairay ary misy ritma ihany koa arahan'ireo tsirairay ireo ohatra tsika olombelona ihany misy fotoana izy teraka misy fotoana izy mialehibe misy fotoana izy afaka teraka na afaka mitombo misy fotoana efa antitra loatra tsy mety tsony de tahak'izay reny zavatra rehetrarehetra reny de mila ajaina koa zay zavatra zay mba ampitohy an'izany ampitohy an'le fiainana iny zavatra iny ampitombo sy ampiroborobo anazy mba tsy ho lany tsy ho ripaka satria ilainy reny mitondra ny trondro zao nresahanao teo afaka atao sakafon'ny olona misy mivelona amin'ireny mihitsy afaka exporter nentina hatrany ivelan'ny Madagasikara ohatra ny crevette sy ny sisa de mba ahafahana zany hoe maharitra izay ina moa zany arena zay arena kibon'ny tany ve azo lazaina ohatrany ve mba ahafahana mampaharitra an'izay mila ajaina zany le cycle an'le izy arena mihitsy ny tontolo iainana tena arena satria tsika mihevitra matetika ohatrany hoe nomenantsika fotsiny ny arena ilay arena zany ny tany ary tsika de tena manana arena tsara be mihitsy satria Madagasikara de anisan'ny atao hoe firenena nosingan-janahary mihitsy zany ao amin'izay tontolo iainan'izay kanefa isika tsy manaja n'ilay arena nomenantsika lasa isika zany manaonao foana amin'ilay arenantsika sy mba itsika ny arenantsika tena arena mihitsy le izy dia itsika ihany ny vomafy rehefa avy eo satria mihamahatra zany tsika rehefa tsy manana arena intsony matetika manko tsika mieritreritra ny arena de vola zay foana zany matetika no ao anatin'ny saitsika nefany ny arena tena izy ny arena tena saropity moa zany anisan'ny zany de ilay tontolo iainana iainantsika satria io no tena mamelona antsika. Matetika sambatra ny zavatra hitako de ny finoana ao anatintsika tsy finoana resaka fivavahana moa zany resahana efa nanao fandaharana anankiray manokana momba ny finoana mihitsy izahay anosehanay aprosianay anao raha liana ianao fa finoana resaka croyance zany ny resahako eto hoe matetika ny zavatra misy de ny croyance ao anatin'ny tsika de ny hoe ihisy foana ity zavatra eto ty ihisy foana ohatrany hoe infini io zany ka ninina atao de ihisy foana io iverina eo ihany io tsy mety lany zany io de lasa manosika atsika zay zavatra zay tsy ikolokolo lasa manosika atsika somary lasa manaonao foana lasa miprofite loatra zany miabuse mihitsy ara moa zany fa raha lalipaka ao anatintsika hoe ty zavatra ty mila kolokoloina fa tsy hihisy foana fa kolokoloina mba hijanona izy de miova arak'izay ny fitondratena sy ny action ataotsika na tsika raha ho lasa sarotiny any amin'ny hafa hoe aza manao an'izao nareo fa io ange zao ny vokatra io raha ohatra ka fa militsika mba mikolokolo de ny fahatsapana an'izay zany hoe tsy hisy foana io zavatra io tena hoe nomenanao maimaim-pona io zavatra io de tokony mihitsy hoe
kolokoloanao tsy hoe maimaim-pona io de tsy misy dikany matetika mantsiny atsika hoe raha nomena zavatra lafo be anao de hay kolokoloko mihitsy ty tsika ty ako ty raha nahazo poketra lafo be anao de tsy te hoentina mihitsy raha le poketra indraindray fa tiana atao haingona etagera ao fotsiny kolokoloana satria hoe lafo be de matetika tsika finoana anankiray koa zay hoe rehefa maimaim-pona le izy de ohatrany hoe tsisy dikan'izany tsy mendrika ny kolokoloana izay mahakolokolo no manana ny soa izy amin'ny fiteny ka rehefa mahakolokolo tsika an'izay tontolo iainantsika izay de atsika ihany no manana ny soa avy eo ary mbola averina indray hoe tsy tsika ihany foana no tokony jerena tsika mandalo ihany koa mety 70 taona farababetsantsika ny eo fa le zanantsika ny zafy izay mbola andimby an'ity tany ity satria tsika no mandalo fa ty tany ty ihany no olovain'ny zanaka sy ny zafintsika eto fa tsy hoe mandalo koa ty miarakarava amintsika de fa tontolo vaovao indray ny tonga eo andro zareo de mila jerena zay hoe inona ny tontolo tiana ho apetraka ho am'ireo taranakitsika zay mbola hifandimby. Iverena kely le zavatra nresanao teo hoe manana an'izay toetsain'izay mihitsy tsika matetika mieritreritra hoe mena hoe isy foana ny tontolo iainana satria mahatsiaro manokana le ohabolana hoe alany ny alany atsinanana ve satria zany nieritreritra ny taloha fa tsy ho lany mihitsy ny alany atsinanana zao nefa lany indrisan-kehitriny efa miatamingana ny lalany atsinanana zay mihitsy koa mampirisika atsika izahay eto amin'ny ilay podcast amin'ny fikolokoloana ny natiora efa noresantsika teto fa amin'ny podcast ny zava-tsoa entin'ny natiora mampianatra atsika ny natiora ary izay fanajantsika izay tontolo iainantsika izay ilay tontolo mampiaina atsika mihitsy zany dia miaina zany tsika rehefa voakolokolotsika ny tontolo iainantsika raha tsy voakolokolotsika ny tontolo iainantsika dia ho faty zany isika miaratsy ny fiainantsika aloha de mety miteraka hatramin'ny fahafatesana mihitsy satria ny kalitaon'ny rivotra hoy atao miova rehefa ratsy ny tontolo ny kalitaon'ny rano be da be ny zavatra miova de zay zany no mahazava-dehibe an'izay dia zay angamba ny sambatra no azo no velabelarina indray aloha ny andro any betsaka sy malalaka be foana moa ny loha hevitra rositsika ka mety ho iverimberenana ihany mandritra ny taona fa de zay no azo naroso aloha androany. Ya dia toy izay indray zany ny episoditsika androany ako dia manentana atsika rehetra izahay mba hikolokolo ny tontolo iainantsika de hikolokolo ny tany zanaka. Ie de hoy hoe samy misy ho avy ny tsirairay dia mba samy ahay hikolokolo ny tenantsika ihany koa zay tsy azo adinoana sy ny tontolo manodidina atsika. Mandra-piresaka indray de veloma sambatra. Mandra-piona indray.